LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. nomena fahafana vonjamaika ny préfet ny Mahajanga saingy tsy tokony ho adino fa tsy misy eo ambony lalàna inona fa isy ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ho an'ireo izay tsy maintsy mbola hiatrika fitsarana mahakasika ity raharaha vary simba ity. Firaisana tsokombakomba mifampitihan'ny firenena no andikan'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ny faneken'ny Premier Ministre Tsay Christian hiara-iasa amin'izao fitondrana izao. Miisa 7 ireo mpandesy mpamily voan'ilay areti-maso conjonctivite bactérienne tetsy amin'ny tobi-piantsona maki andotam-penaka raha nitatitra voaray androany hatramin'ny 2 ora sasany atoandro. Hosatra amin'ny fanjakana ny ampiana ny tany tsy fananana asa eto amin'ny firenena amin'ity taona 420 ity raha tsy misy ny fanovana fomba fiasa sy fametrahana paikady anatin'ny foezaka ho ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly. Anvelany nandany fiampanganana nataony Afrika Atsimo manao génocide au Gaza Israel androany teo anoloan'ny fitsarana iraisam-pirenena fiarovany tena no nataon'izy ireo taorian'ny daroka bomba nataony Hamas ny fa 7 oktobra 2022 ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboky lasy tongo vavy no hitsidiany indray mitokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba ary manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity nomena fahafahana vonjamaika iny ny préfet ny Mahajanga saingy tsy tokony ho adino fa tsy misy eo ambony lalàna inona fa isy ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ho an'ireo izay tsy maintsy mbola hiatrika fitsarana tokony isy fitoviana amin'ny fisamborana sy fisamborana sy ny fanenjehana ihany koa izay rehetra voakasika amin'ny raharaha vary simba sy vary loha teo iny matoa andatsoratra Gaeton Andriatsilafo. Mbola mitohy amin'izao fotoana ny famotorana sy ny fanadiadiana atao amin'ireo teknisianina madinika mikasika ilay raharaha vary simba 50 contenera atao Mahajanga. Ankilany anefa ireo olobe maneho hevitra etsy toy ny olona tsy nandray anjara ary tsy misy fahadisoana nataony. Fanampin'izay ahodikodina amin'ny karazam-panazavana maro samihafa ny sain'ny vahoaka. Tsy tokony hisy ny mizana tsindrian'ila amin'ny fampiarana ny lalàna. Rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso. Raha toa ka hosaziana ny ray amin'ireo nanao soni dia tokony hosaziana avokoa izay nanao soni rehetra. Tsy asiana kely sy lehibe ny fampiarana ny lalàna. Efa nitoboka-ponja ireo teknisianina kely sy madinika. Maninona ny tsy mbola any am-ponja ireo olobe izay nanao soni iny taratasy fangatahana moka ireo variny. Raha tsy ilaza fa tsy ny gouvernoura sy ny député. Sa io ve ilay hoe ny lehibe tsy mba diso. Manandratra ny firenena ny fahamarinana. Efa voalaza ny soratra masina fa ny fahamarinana no itsarana ny namanao. Tokony ho hajaina izay fahamarinana izay amin'ny fanenjehana ireo olona rehetra voasaringotra amin'ny raharaha vary simba atao Mahajanga. Tsy rary ny raha ireo teknisianina kely sy madinika izay mena amban'ny mena ihany no ampiarana ny lalàna ka midoboka-ponja sy mihinana gagazo araka ny fomba fiteny. Ireo olobe mpanao politika efa nanao soni tao anatin'ilay taratasy namoahana ny vary dia mivadika ho lasa vavolombelona indray. Ao aza ireo nanamafy fa raha tsy andraisana fepetra ireo olobe ireo dia tokony ho lazaina mpabe maso fa manomboka izao dia natokana ho an'ny vahoaka madinika ny lalàna sy ny fampiarana izany ary ny fanasaziana fa ireo olobe kosa afaka manao izay mety aminy sy izay rehetra tiany atao. Nomena fahafahana vonjamaika iny ny préfet ny Mahajanga. Maro tamin'ireo zanaka Mahajanga no efa naneho hevitra fisaorana sy naneho hevitra mikasika izany saingy tsy tokony ho adino fa tsy misy eo ambonin'ny lalàna. Inona fa isy ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ho an'ireo izay tsy maintsy mbola hiatrika fitsarana. Tokony hisy fitoviana amin'ny fisamborana sy fanenjehana izay rehetra voakasika amin'ny raharaha vary simba iny.
io fitongo lanana amin'ny fampiarana ny lalàna io no miteraka tsy fahatokisan'ny vahoaka intsony ny fitsarany ka mahatonga ny fitsaram-bahoaka irongatra sy ahazovahana. Io fitongo lanana amin'ny fampiarana ny lalàna io no vato misakana amin'ny fampandrosoana izay efa hitambe sara ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra. Ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra mantsy no matafiditra lalina ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy ao anaty fantana lalina amin'izao fotoana ka antony tsy maintsy anehoana firaisan-kina irosoana amin'ny fanovana sy ny fanatsarana. Ilaina ny fametrahana tany-tandalàna sy ny fanjakana tsara tantana amin'izao toerana misy an'i Madagasikara izao. Ilaina ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy ka tsy ho izay fijaliana ny aretana tao anatin'ny 5 taona lasa izay no hiaretana ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Izay ny matoan-datsoratra fa firaisana tsokombakomba amin'ny fampitihan'ny firenena no andikan'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Ny faneken'ny Prime Ministre Tsay Christian Yaraya amin'izao fitondrana izao tompon'antoka amin'ny fanitrany vahoaka malagasy ireo mitondra ireo ary tsy azo ekeny izany hoy ny fanazavany fa mila mandray andraikitra ny tsirairay eo anatrehan'izay onona say. Potika ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena, mahantra ny malagasy, mitana ny rambony maneran-tany eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana i Madagasikara. Tompon'antoka ary praitsy kombakomba amin'izany Tsay Christian izay mbola nanaiky indray ho lehibe ny gouvernemanta amin'izao fitondrana izao ho ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka izay sady filohan'ny antoko MTS tamin'ity androany ity. Manoloana ny fanendrena amin'ny Prime Ministre Tsay Christian raha tamin'ny toerany zahay dia tsy nanaiky satria fanekena fiarana amin'ny fitondrana zay midona amin'ny rindrina mialatsiny amin'ilay teny ary indrindrandrindra manapotika firenena dia dikan'izany maraitsy kombakomba ianao. Raha tamin'ny toerana izay dia ny teny hoe tsy anao satria azadiny fa izy dia mpiasan'ny BIT mandray vola karama ambony alavitra toy izay karama ma Prime Ministre. Kanefa izy manao Prime Ministre dikan'izany tsy resaka vola io fa resaka zavatra ambadika zay tsy tiako ambara fa zavatra sura fotsiny dia raha tamin'ny toerana zahay dia ny teny hoe tsy anao an'io zay satria ataovy mazava aloha aiza ny 300 milliards d'ariary zay tokony hanamboarana autoroute efa ny décaissé-ny fanjakana efa soi-disant lasa n'le orinasa kanefa n'le orinasa mbola mitaraina hoe tsy misy vola. Aiza ny volany fonds routier 680 milliards d'ariary aiza nefa ny lalana fatatsika menakavy potika daholo. Jerevitsika ny jirama jiro rano nampanantenana hoe tsisy tsony délestage kanefa ny mbola mitombo ny délestage sy ny tsy fafany vahoaka mivatsy rano. Nofanan'ireo mpitondra lainga ny malagasy ary zao mbola toizany izao ny tombontsoa ny hiditra any am-paosiny no mahamaiky ireo mpitondra raha ny faneho-keviny hatrany. Anatin'izany ihany koa ny zavatra zay tsy resahan'ny fanjakana mihitsy ary mampalahelo ary ohatra ianao tsy miteny dikan'izany zany ianao na ianao mahafantatra na ianao matahotra fa raha ohatra ianao miala dia azoko ekena hoe miala n'le problème ianao tsy te hambara zavatra azoko ekena fa raha ohatra ianao mbola mizirizira hoe ho Prime Ministre dikan'izany fantatrao koa zany ny trafika momban'ny roro maninona tsisy milaza trafikan'ny roro fa maninona tsy atao ady mafy ohatra ny adivana amin'ny etsika fotsy alefa maramila tifirina le mpanao trafikana roro fa maninona potika amin'ny firenentsika zay mahatonga anay mijoro malahelo amin'ny fampiten'ny firenentsika miana anatina lainga atsika azadino ny lainga rehetra zay nafafy teo anao usine atsika anamboarana automobile malagasy gaskar aiza anao usine atsika anamboarana fanafody fary malagasy aiza anao usine atsika zao le hoandof one district one factory jirevinareo fa afaka volana vitsivitsy jirevinareo tsara fa tsy isy zavatra vokariny reny tsisy olona piay tsisy olona hiaro antsika mihitsy ao anatin'ny fitondrana io fa dia firaitsy kombakombana fotsiny ny zavatra nepotisme ozon'ny vazaha le fiarahana zany tsy hiaraka anatsara ny fiainantsika fa hiaraka vao mainka anapotika ny firenentsika. Mitaky ny siny fivoriana tsy ara-potoan'ny parlemanta ihany koa ny eo anivon'ny antoko MTS ahafahana mandinika sy mandany ilay volavolan-dalàna ho fanatsarana ny seni mialohan'ny irosona amin'ny fifitianana. Ankoatra izay manoloana ny rahavary simba tratra tany Tomasina sy Tao Mahajanga nanambara ity mpanao politika ity fa tsy ataon'ny fanjakana ho an'ny rehetra ny fampiarana ny lalàna.
tsy haiko tsony ny ambadika le izy fa ny tena zavatra tsotra de marina de hitantsika menakavy le taratasy sy ny avy ny gouverneur miaraka amin'ny député miaraka amin'ny préfet de le préfet moa ngadraina de fa mena le préfet ihany ngadraina mba izy afaka manazava an'izany nefa miaraka manao siny an'le taratasy izy mampime mampalahelo satria fatapoko fatapirenena hitantsika menakavy fa ty firenena ty zany atao tsisy dikany de mody asina migadra kely am'izay zany mampiseho izy hoe miady amin'ny kolikoly kanefa ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy mihitsy reny voadona amin'ireny ary mananteny hoe tsy kitikitika fanafarana varintsony ny fitondrana ary tsy kitikitika momba amin'ny vary fa averina amin'ny taloha zany hoe ny orinasa tsotra miasa manafatra vary potendra nampindramina ny fahefana ny firenena sy ny hoavy ny taranaka malagasy ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity potika ny toekarena mitotongana ny fampianarana sy ny maro hafa tsy azo tazany-potsiny izany ary manana didy ho fanoherana ny tsirarina sy ho famerenana ny tanytandalàna ny isam-batan'olona fa manoloan'izay famerenana ny prime ministre amin'ny toeran'izay na ny hoe hevitra ihany koa androany ny solombavam-bahoaka ny betroka Nicolas Randrenasolo io no hitany filoha fa mety ho izy na izany aza tsy sorona ary ampiakapeo ny tenany raha manao ny tsy mety izay ho ministra vaovao andrafitra ny gouvernemanta ireo ministra teo aloha izay tsy nanome asina sy ajo ireo solombavam-bahoaka izay mpanara-maso ny asa ny mpanatanteraka raha ny fanehoan-keviny hatrany trango izay tsy ho ekena intsony amin'ity indray mitoraka ity andao arahantsika ny fanampanazavana fa miandro zay zao miresaka lalana zany io ny tena ilain'ny vahoaka amintsika mipetroka resaka tezirama ty ka zaho sy de manana olazaina mikasika an'izay fa de io miankina amin'ny PM sy ny filoham-pirenena ihany zany fa zay ataon'zareo fa reo sy adala fa tokony mety olo araka kabahan'ny filoham-pirenena farany teo zany de hoe olona tokony navita ny asa tokony apetrakiny eo engany eny mbo zay tokoa zay zany faniriko fa misy teo amin'ny mandana teo taloha zany mandana député araka amin'ny gouvernement teo taloha zany izinao de misy le miango-trangotra satria na ny antony 80% regny zany izinao misy olona nametraka ny olona regny zany izinao de tsy mba misy zany fahatorana na député zany na de hoe asan'ny député mpagnara-maso asan'zareo manana satra fiara-miasa amin'zareo zany izinao satria na misy ministre zany izinao manao fantikantandalana tenenao manao izinao de tsy misy zany hoe fandraisana raikitra amin'le ministre zany de eo ihany no eo zany ka engany ane sy anaky an'izay koa zao satria ka no zay nanoana de zay vonona hiteny koa hagnisy amin'ny zavatra tsy mety ny asa zany de zay hoe atao sara ny asa de hitanao sara zany anao hoe tena hoe ilain'le vahoaka de tsy mety aminao eo fa raha anao zany hoe kinamako zany de tsy azo tenenina anao zany engany anao sy anao an'izay ty io satria reto teo taloha de zay foana hoe manompotompo roa misy ny proposé azy tany amin'ny filoham-pirenena tagny izinao dia ny olona zay nametraka anazy ihany no atahorana fa sy anany le lalam-pandronena hoe ny député nge magnara-maso gn'asanao e député nga mifantatry ny problème any fotony ny problème vahoaka e ilain'le vahoaka e ao anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy nitsahatra ny totongana ny fari-piainany malagasy nanomboka hatramin'ny iverenany fahaleovan-tena hatramin'ny androany tsy afa-miala ary tomponantoka amin'izany fitondram-panjakana hoy ny NGPM na nouvelle génération politique malagasy fivondronana izay ahitany ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena maro mampiseho ny fahavonona ny ady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao fity nokono ny enatra ny fari-piainan'ny malagasy raha io antotanisa sy famaritana eto Madagasikara no jerena ho ny teo anivon'ny NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy tao anatin'izay 13 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena izay tomponantoka voalohany amin'ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana ny mpitondra raha ny fanazavany teo anivon'ny NGPM manoloana ireo olana amin'ny lafon'ny toe-karena sy sosialy taorian'ny fahaleovan-tena dia tsy nitsahatra ny totongana ny fari-piainan'ny malagasy manamarina izany ny antotanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2024 fa ny 1.7 ny vahoaka malagasy dia miaina anaty fahantrana lalina mosary ny vahoaka niakatra ambony be ny tahantsy fanjarian-tsakafo ny 7.7 ny mponina no miaina anaty sakafo tsy zarizary nanomboka ny taona 2024 raha toka ny 7.7 ihany tamin'ny taona 2024 sorsa FNMI février 2024 manjaka ny tsy fandriam-pahalemana na any ambanivohitra na ny eto an-tanan-dehibe
mitotongana ny lanjan'ny fanabiazana ny raika amin'ny 7 ny zaza malagasy feny 10 taona dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Source Banque mondiale tamin'ny avril 2022. Politika afaka mamaly ny etaita sy ny olan'ny mponina amin'ny akabe no andrasana raha ny zava-misy eto amintsika. Ankoatra izany, mialalina hatrany elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina raha ny fanazavana. Ireo olom-boafidy sy olom-boatendry kosa dia tsy maintsy mamaly ny etaetam-bahoaka amin'ny alalan'ny politique publique sy politique sectorielle matipaika sy tsara rafitra ary mifanaraka amin'ny tena filan'ny vahoaka. Ny tanjon'ny NGPM dia ny verenan'ny fifampitokisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpanao politika, ny ametraka fampandrosoana lovain-jafy sy mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka, ny hananan'ny malagasy olom-boafidy mamaly ny etaetam-bahoaka, ny amolavola mpanao politika tanora mavitrika sy tia tanin-drazana, ny ametraka fomba fanao ara-politika manome hasina sy mamaly babena ny mpifidy, ny amolavola mpanao politika tian'ny vahoaka sy akamamin'ny mponina ary ho rearian'ny Madagasikara. Araka izany, natsangana ny vovonana NGPM, etsika izay ahitana ireo firaisamom-pirenena sy antoko politika samihafa manerana ny nosy, tanjony ireto farany hitondra fijery hafa mifototra milanja ny vahoaka malagasy. Makasika ny areti-maso tany Mahajanga efa tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Miisa 7 ireo mpandeha sy mpamily avoan'ilay areti-maso conjonctivite bactérienne tetsy amin'ny topi-antsonany Maki Andotapenaka raha nitatitra voaray androany hatramin'ny 2 ora sasany atoandro teo. Tsy mbola misy ny fepetra noraisana hatreto hisorohana ny fianaka io ho an'ireo zotra miazo ny tapany avaratra andrefany anosiny antony antsony ireo mpamily sy ny mpandeha rehetra. Ny teny antoerana moa zany tamin'ity androany ity ny fitondram-panjakana andray fepetra aingana manoloana izay. Ankoatra ny ao Mahajanga sy ny ao amin'ny fatra Sofia, izay nahitana olona voan'ilay areti-maso conjonctivite bactérienne miisa 7 izay ny 12 tamin'izany no fantatra fa tao Mampikony, ny 4 tao Port Berger, ny 7 tao Antsohi ary ny iray avy tao Bealanana sy Mandritsara. Efa mianaka eto Antananarivo ihany koa amin'izao fotoana ilay areti-maso conjonctivite bactérienne raha ny fanadihadiana natao tetsy amin'ny topi-antsonana Maki Andotapenaka. Ho any androany, hatramin'ny 2 ora sasany teo izao, ora nandalovana teny an-toerana, misy 7 teo ireo vao marina fa voan'ny ity areti-maso conjonctivite bactérienne ity raha ny tatitra voaray. Amin'ny ankapobeny, saika tena mpandehanana avokoa ny akamaroan'ireo mpamily sy mpandeha no voany io areti-maso io, raha tsy mbola natsikaritra soritra aretina kosa ireto farany tena mpiangana. Za zao avy Mahajanga miala makatito miala Mahajanga mbola tsisy a. Tonga Antananarivo matory ny alina zao vao hitako hoe tratra le areti-maso. Zao tratra za io nilany, dia nilany efa tsy manino. Mahay zany fasipasena ohatrany hoe misy fasika reny anaty masonao any zany. Za zao tonga Mahajanga anatina dokotera. Tamin'ny voaloha ohatrany hoe nisy zavatra nelingelina be teo amin'ny masoko ilany teo, dia nangididy dia lasaiko hoe lailay an-javatra, dia raha tsy nahay vaovaoaka hoe areti-maso dia kokotra ihany dia mivototsy kelikely ilay izy dia avy eo menamena be. Tamin'ny voalohany aloha ilay lasaiko hoe lay dia noetiko tamin'ny mpanao odi-biby dia hoe areti-maso ilay izy. Ilay izy nge tsy fantatra raha tsy ilay olo mety hoe ny andana. Ohatrany anazy zao tsy fantatry mihitsy raha tsy efa teny antsasadalana nakatỳ Antananarivo dia tsy fantatra mihitsy. Fa zany hoe mandray fepetra foana any hoe manasa tanana dia mba misy zailina foana eny tanana, izay tonga na tôbila dia izay. Vokatra izay fianaky ny areti-maso conjonctivite bactérienne izay, mitebiteby avokoa amin'izao fotoana, ny akamaroan'ireo mpitatitra mizotra mankany amin'ny lalam-pirenena fahefatriny. Ireo efa voa izay tsy misy fandraisana andraikitra fa miriaria avokoa amin'izao fotoana raha ny hita tao an-toerana. Antony anaovan'ireo mpitatitra antsoavo amin'ny fitondram-panjakana, ny amin'ny tokony andraisana andraikitra dia nyizao valana aretina tsy mbola miparitaka izao. Manoloana an'ilay varana nentina le hoe areti-maso maresaka be amin'izao toerana misy atsika izao zany, dia indrindra ho anay le mpitatitra zany dia tokony handray fepetra meloha andrehetrarehetra aloha zany ny fitondram-panjakana manoloana zao mba tsy handrasana taka an'le Covid zany. Fa ho anay ohatra za zao mpamily ny asako dia namanay ary dia miteby sy matahotra zay amin'le resaka areti-maso. Ho anay zany miaro tory mazava azy moa zany
mifanerasera tsy mba toerana hoe tanarivo ihany fa makany ifahantany zay dia matetika avoengerany ko mety mitondra le aretina dia tokony efa misy fepetra raisina zany amin'izao fotoana zao ny famoivo foana ny olona zany araka ny fitadiavana miakatra sy midina ary tsy mena tsiny satria ny fifiakasoana isan'andro san'andro mikasoka foana ny olona dia na anaty bus na anatin'itony fitaterana itony matetika mampiparitaka ny valina aretina dia amin'izao zany dia tokony efa raisina ny fepetra amin'ny alalan'ny tsy haiko na hoe ohatran'le tsika teo zao nanao kasobosy ohatra fa tsy haiko indray tiana hoe ahoana ny atao amin'le izy mba ilana amin'le ohatran'ny gouvernement zany mafy be dia ny mbola tsy miparitaka zany le izy dia zao manko efa maromaro ny olona efa mitaraina hoe hoanay zany efa miaina mitebiteby hatreto tahaka ny mahazatra ihany tsy miova hoy ireo mpitatitra ny fitaterana ireo mpandeha mialana Antananarivo miazo ny faritra tahaka izay ihany koa ny miala ny faritra hiazo any Antananarivo tsy misy ny fisavana na ny fanakanana ireo izay voany io areti-maso io tsy handeha andrasana araka izany izay fepetra entitra amogorana sy sorohana ny fiparitana ity areti-maso mifindra ity io areti-maso io izay efa miparitaka amin'ny faritra maro ankehitriny. Hatreto ny fanamafisana ny fepetra sakana isan'ny tokony no isan'ny ny antsona na anetana ny teo anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka raha ny tatitra nataon'izy ireo moa zany ny andro ny 10 janoary lasa teo fa manao antsoavo amin'ny tsy tsabahany solombavam-bahoaka ny raratany any amin'izy ireo ponina ho mbaly Paul Berger amin'izao fotoan'izao ny solombavam-bahoaka izay mikasaka ny tany mihoatra ny 3.7 hektara ary mitondra ny anaran'ny Flora Joelina amin'ny fanakorontanana ny ponina Manarivo ny mivelona amin'io tany io ihany koa Gaëtan Andriatsilavo. Tany mihoatra ny 3.7 hektara ho Antsambala Paul Berger no kasain'ny solombavam-bahoaka sy ny olona iray mpiara-miasa aminy alaina ka ny anaran'ny Flora Joelina no entina akana io tany ao Antsambala Paul Berger io. Tsy ekeny zany hoe ny ponina izay mivelona sy misitraka ny tany tao anatin'ny taona maro. Manafatra ihany koa izy ireo ny tsy hijabahan'ny solombavam-bahoaka izay tsaina amin'ny farim-piadidiny akory amin'ny rahatany io. Dia malahelo mafy zahay akato satria misy député na solombavam-bahoaka voafidy any amin'ny toerana hafa nina agnarany zay mirehereha fa manana filoham-pirenena Andradjoely zany indesiny mandrebireby zahay akato miaraka amin'ologno ratsy fagnahatry zay amin'ny famoretana zahay akato tsy iza zany fa Azadali mampikorontana zahay vaiavy miaraka mitolo tsy matatody io magnapotry zahay mandritra ny tagno maro orohorony zahay akato korontagniny ambony ambany ny fiavagna tsara nisy taminay ka iteraka adompoko ary anazany Andriamatoa Filoha no entiny hangapotry zahay to i député nina avy Mazenga ino no magnodikodigny ary mamotry zay vahoaka madinika kato miaraka amin'ny zay manana eritreritry zareo nalaka karapanondron'olo teto fokotany Antsambala magnodidy atao amegna vola zany nefa hindesigny andravagna tany ty Triborny gaga tompoko zahay raha mazava zany meneriteka zay fokon'olo vahoaka madinika amin'ny zavatra tsy abonjare mitonga olombitsy io tsy maro anisa fa olombitsy ary efa kalazalahy misy arzady io no fampigadrigadragna olo tsy mirariny matatry baka ny vahoaka madinika anohitry azy nohony zany malahelo zahay tompoko. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo fokon'olona efatry ny ela tany amin'ny taona 579 no efa an'Andriamatoa Verdas Jean izay efa maty ny tany ao Ambomanarina 6 mihoatra ny 3.7 hektara io. Ny zanany Minos Vardas no mpandova mitantana izany tany zany ankehitriny ka izao kasainy sasany alain'izao. Ke i zavatra io tato afary la zegny misy tompony hafa nefa zahay mandinika titribonel le tany ke noho zany malahelo ny vahoaka zay nivolominy arivo ologno piritan'olo vitsy hely ao ke avy zahay nandeha teto Minos ny haiky tompiny fô tsy azady efa tafara naviany ary magnaraka zany i ko mbola keto fa zady zare ninay mivezivezy to zahay ato mbola sahiragna fa zahay mijaly fa zahay mba mangataka zy mbola agnakeo izy olo tany tsy tany viagna kay mandeha mangelingeligny ato magnodigny saignin'olo jiaby to mitoerana to akato nefa ndriky zahay mba nifidy député virina misy fagnahy le député nifitiny
ka ny fiveriko zany raha ina tany madame Mina io tatoy voalohany izy mbola za député fa la tany avy any tsaiko ary koa tsy mifehy tany eto zay hay ny fidy député zay misy fagnahy zay hay ny fidy azy misy fagnahy ny fidinela zay tsy adala avy ndraiky mipody lazainy adala zany zay hay tsisy fagnahy député ny fidiny mba mampalahelo raha ohatra ka mba hazo atao iva iaho tsy manjary fagnahelo mandeha mamoty zay baka namany azadily mampisarabazana ny mponina ny tranga tahaka izao raha ny fanazavana ary tsy iza fa ny olom-boafidy izay natao hitondra ny etahetany vahoaka indray no manao zavatra mifanohitra amin'ny iraka ambanaovina azy angatahana ny sy ny fanady adiana mikasika ity tranga ity sy ny fanasaziny izay tomponantoka amin'ny fanakorontanana tahaka izao hoy hatrany ireto mponina eto Tsambalahy ireto. Mipoaka avokoa zany ny olana ara-tany maro misy amin'izao fotoana izao isany tsy mbola mivaha ihany koa hatramin'izao ny olana ara-tany ao amin'ny fokotany manapatana kariera commune Ambondromamy district Ambatoboeny izay efa ny amin'ny fitsarana efa ho 3 taona. Nisy ny fidinana nataon'ny lehiben'ny district Ambatoboeny tany an-toerana nandaminana ny raharaha ary angatahan'ireo fokon'olona ny mbola hidinany any an-toerana hiarahany amin'ny solitena avy eo anivo ny fitsarana. Ny fananantany sy ireo tompona ndraikim-panjakana isan'ny tokony ho fampiarana ny lalàna manoloana ity ady tany any an-toerana ity. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mbola vonina ny sary makasika izay iverenantsika ihany zany rehefa avy eo fanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia mijanona ho fanambogoavana ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa amin'izao fotoana ny fampizakantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara. Raha ny zava-misy tao anatiny 5 taona lasa no jerena tsy misy ny fanatanterahana ireo fampanantenana izay no hirahirain'ny mpitondra tamin'izany fotoana indrindra makasika ny fampiroboroboana ny fambolena. Ny akamaroan'ireo tantsaha malagasy izay misedra olana ara-tany sy ara-pitaovana ihany koa ho ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa defi eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity androan'ity. Misedra olana goavana ireo tantsaha malagasy amin'izao fotoana noho ny fampiny ny fitaovana manaram-penitra entina misehatra ny fambolem-bary ho ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa defi eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana androany. Tsy misy na tsy ampy ihany koa ny politika mpanjakana iadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro atao mahatonga ny Madagasikara miankin-doha amin'ny fanafarana vary avy any ivelany hatrany raha ny fanazavana. Raha ny fambolem-bary dia zavatra maromaro no tafiditra ao. Tany aloha voalohany. Misy ny fiovaovan'ny toetrandro dia misy ny fahasimban'ny tontolo iainana, mevitsy ny ala dia metototro ny atsanga ny tanimbary dia mesarotra zany famokaram-bary miena velara-tany tsy ampy ny rano dia mesarotra izy dia noho izany dia tsy maintsy ny fomba fambolena no hatsaraina mampiasa masom-boly tsaratsara kokoa mampiasa tohana mampiasa zezika dia izay nefany tsy moramora ho an'ny tantsaha mandray an'izay na ny fampiarana teknika na ny fomba azahoany azy. Ankoatra izay isa mbola sakana tsy ahafahan'ireo tantsaha mivelatra amin'ny fambolem-bary ihany koa ny olana ny fananantany eto an-toerana raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany androany ny fizarana karatany izay mbola vela rano tsy tanteraky ny filoha Andry Rajoelina hatramin'izao. Hatramin'ny taona 2022 tanoany dia misy ny famokarana karatany hoe certificat foncier. Io certificat foncier io nefa tsy maintsy misy zavatra maromaro alohany indrindra le PLOF na le plan local d'occupation foncière. Io zany misy cérémonie androany dia namezana nanolorana ny resaka karatany io satria ilaina dia ilaina tokoa io PLOF io dia tena mamokatra ny resaka karatany any amin'ny commune efatra izay ao anatin'ny région anankiroa dia ao ny Moromania roa commune roa ary ao ny any Vatovavy commune roa. No tanterana androany teny anosy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamarinana ny tany ao anatin'ny tetikasa defi izay antsoroan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny FAO sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Andrasana aorian'izao ny fampiovarana ny tontolon'ny fambolem-bary eto amintsika izay isan'ny andrandrain'ireo tantsaha ankehitriny. Dia izay ihany koa no entsika misety vetivety ao anaty doka fohy iverenantsika eo rehefa avy eo ny makasika ny ady tany any Ambondromamy izay mampifanolana olona maro ihany koa. Eo ihany koa ny vaovao makasika ny fanolanana izay 12 raha ireo ataontsika hoe raharaha niakatra teny anivony fampanohavana tao anatin'izay 12 andro ny taona 420 izay apahany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentiny eo zany rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety.
raikitra ny zarakado ao amin'ny telma. Zarakado miaraka amin'ny finday telma anomanana no avy fianam-bidy-goavana amin'ny iFil Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra. Ararotaingana mba tsy ho diso anjara. Hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. dia teo ny andohan'ny cotibeur sy ny cotile izay mbola akafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo cotibeur sy cotile ankafizy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Mamenna ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ala ity. Isan'ny tarantsika izay tsy mbola mivahatra amin'izao ny olana ara-tany ao amin'ny fokotany manapatana carrière commune Ambondromamy district Anambatoboeny izay efa any amin'ny fitsarana efa ho 3 taona izao. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ny lehiben'ny district Anambatoboeny tany an-toerana nandaminana ny raharaha ary angatahan'ireo fokon'olona ny mbola hidinany any an-toerana iarahana amin'ny solotena avy eo anivon'ny fitsarana. Ny fananantany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony ho fampiarana ny lalàna manoloany ity ady tany any an-toerana ity. Anja Robert Kolomajanga. Tao anatin'ny 13 taona no ny fanolana ny fokon'olona sy ny olon-tsotra iray teny amin'ny fitsarana ity tany lehibe amina hektara ao amin'ny fokotany manapatana carrière commune Ambondromamy district Anambatoboeny ity. Hatramin'izao tsy mbola mivahany olana saingy taoriany ny fidinany lehibe ny district Anambatoboeny tany an-toerana dia anisan'ny fepetra noraisina ny fampitsara ny rotonta ny fampiasana io tany io. Koa eto zahay raha natao ny fidinana tany fotony mahakasika an'izany niarahana tamin'ny lehiben'ny district Anambatoboeny dia tena nanao ny aina sy ho zavatra ny fanjakana izay nidina tany nidina teny sur le terrain nijery le toerana izay adina dia voapirofo fa tsy ny tany izay namoahana didy mitondra ny titre 282 no iadina fa toerana hafa mihitsy fa andesindreo andesina hangalana ny tany io didina voaka ny fitsarana io. Ka izahay tsy manome tsiny ny fitsarana amin'ny zavatra rehetra satria fototra avy amin'ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany no mampiteraka sa fotofoto sy ady tany ao Ambondromamy io. Ary ho famafisany eto io mpandravatany ireo andehan'olona ireo dia efa fataondreo ny mandravatany vao betibety vao malimaly angamba zay herinandro efa nisy tanin'olona koa ravaindreo ankeriny izay efa nidioviny ny tompony ara-dalàna hasiana fambolena dia nitsindrindreo fambolena eo amboniny eo. Takin'ireto fokon'olona ireto etsy andaniny ny fampiarana ny ara-dalàna ao anatin'ity raharaha ity. Koa eto zahay dia mangataka an'izay mba hijerevana akaika io raharaha io fa saizitria izahay dia tsy hanaika velively sanatria hoe hanao grevy tsy manao grevy izahay fa mitaky ny ara-dalàna mba hiverena ny tany amin'ny fianakaviana izay navelany tompokolahy voasaotra. Andrasana fatratra noho izany ny hidinany lehiben'ny district miaraka amin'ny solotena avy ao amin'ny fitsarana sy ny avy ao anivon'ny prefecture ny Mahajanga amin'ny andaminana ity raharaha mikasika n'ity olan'ny tany ao manapatana carrière commune Ambondromamy district Anambatoboeny. Makasika ny fanolanana izay miha mahazo vahana ihany koa amin'izao fotoana dia tafiakatra 5,700 ireo raharaha fanolanana niakatra teny anivon'ny fampanohavana ny taona 3 mitoetrany ny fampiakarana ny trangana fanolanana samihafa eny anivon'ny fampanohavana rantsikatra hatramin'ny nanombohan'ny taona 4 ary isan'izany makasika ireo lehilahy roa voaroa nanolana zazavavy manodidina 5 taona niakatra teny anivon'ny fampanohavana omaly. Trangana fanolana na 7 no nandalo teo anivon'ny fampanohavan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao anatin'ny 12 andro nanombohan'ny taona 4 tsy ampy taona ny roa tamin'ireo mpanolana. Voalohany lehilahy 17 taona nanolana ankizivavy 9 taona ary 14 taona ny iray izay nanolana zazavavy 5 taona. Omaly faharaiky 12 ny volana janoary lehilahy roa voaroiroy nanolana zazavavy manodidina ny 15 taona indray no niakatra teny anivon'ny fampanohavana. 17 taona ny iray izay nanolana zazavavy 13 taona. Araka ny vaovao voaray teo anivon'ny mpampanolalana
hitany renireny teny amoron-dalana teny atao madinika ny zazavavy ary nentiny no tany an-trano ny alin'ny 20 janoary lasa teo ary izao nararotiny nanaovan'ny filandratsiny izao. Ankoatr'izay, ny lehilahy 17 taona izay voa roiroy fo nanolana zazavavy 12 taona teny Saripody Tanjombato ny taona 2024. Nametraka fitoriana ny ray aman-drenin'io zaza io tao arian'ny fahafantaran'izy ireo ny tranga ka izao tonga hatramin'ny fampiakarana ny nahavandoza teny anivon'ny fampanoavana izao. Omaly nitaky ny famonjana ireo lehilahy ireo any amin'ny fonjabe ny tsy afay ny fampanoavana izay nilazany tsy handefitra amin'ny mety fangatahana fahafahana vonjomaika na mafisin'ny tony mpampanolalana teo anivon'ny fitsarana maratonga voalohany hatrany fa mitovy ny sazy miandry ny mpanolana sy ny manandrana izany araky ny voalazan'ny andinin'ny faharoa amby 300 amin'ny fehezan-dalana famaizana izay samyny asantery vozina avokoa. Arak'izay dia mitombo ny atrangana fanolanana indrindra mianjady amin'zaza tsy ampitoana raha ny tao anatiny 5 taona farany. Efa maro ny fanazavana nentin'ny mpisehatra maro na izany miaro ny zony ankizy na ny mpiaro ny zon'olombelona ihany koa eto indrindra raha matora folisoa antry ny ala izay mpahay lalàna iraisan'ny pirenena no sady mpiaro ny zon'olombelona amty ala ity. Fanontaniana voalohany apetrako aminao no hoe ho an'ny androany inona no isan'ny tena hitanao antony mampirongatra an'izay fanolanana izay? Ny fahitako azy aloha zany dia manana ataontsika olana goavana zany ny firenetsika satria dia mirongatra ny mpanolana izay tsy mijanona hoe fe-mpanolana fa hatramin'ny ataontsika hoe ny akaiky indrindra ny ray aman-dreny sanatria ny dadatoa ny anada inceste moa filazanay anazy dia nahazo vana tatoato fahitanay anazy dia ny fanabeazana zany no tokony beazina amin'ny fahafantarana ny fady maolona sy ny ataontsika hoe izay fanimbana ny olo-pirenena zay ny malagasy. Araka ny entina tao anatiny fanadiadiana teo aloha dia 12 ny raharaha fanolanana niakatra teo anivony fampanoavana zany tao anatin'izay 12 andro voalohany taona 420 zay hatreto raha mahery ny 500 tanoany zany ho an'ny taona 320 zany hoe io zany antotanisa izay mbola azo lazaina ambany ihany raha oharina amin'ny zavamisy sy ny hita eny anivony fiarahamonina fanontaniana tiako apetraka ao anatin'izay raha iverenantsika ny resaka fitoroana izay ahafahana manenjika an'ireo olona navandoza inona ny tena isan'ny mbola antony mamparisarisa ny malagasy ao anatin'izay fitoroan'izay amin'izao fotoan'izao. Kajerena le kajikajy moa zany hoe anatin'izay 12 andro zay dia nahitana 12 no masamy toroka azo lazaina hoe nisy fiakarana ihany aloha zany raha jerena zay hoe efa masà ihany miteny fa mbola tsy amin'ilay tanjona zany hoe ny rehetra zany dia mananjo andeha hitoroka raha vao misy na fanolanana mivantana na endrika fikasana dia efa afaka mitoroka avy hatrany. Ny fahitanay anazy dia mbola ambany tokoa araka voalaza teo fa mila zay leresana zay hoe tsy mivoana zay fanabeazana tokony isy fiarovana ihany koa an'ireny olona mitoroka ireny mba tsy sanatria hoe misy ataontsika hoe valifaty menasy sy ny chantage sy ny rehetrarehetra zany izay matetika misy amin'ny fiarahamonina fa tokony isy fitaizana vaovao mihitsy zany fomba fisainana vaovao fomba fihetsika vaovao ary atonga n'le olona hoe manana an'izay hoe fatokisana ny hitoroka fa tsy sanatria hoe ifototra amin'indray zany ilay fanehoany ny zavamisy eny anivon'ny fiarahamonina. Ary ilay toetra ny malagasy izay mbola mena ao anaty karazana tahotra sy ny fandefirana samihafa izay mety ho isan'ny antony mahatonga an'izay hoe mamparisarisa ny olona tsy handeha hitoroka izay manahoana ihany koa ny fahitan'ny firaisamonim-pirenena azy. Fahitanay anazy aloha zany dia marina tokoa fa nitaizaina na ny beazana amin'ny alalany atao hoe tahotra ny gasy hita amin'ny endrin-rehetra zany hoe mila matahotra foana zany na anao zavatra na hiasana ny any amin'ny fanambadiana ka tsy tokony tahotra no nanabeazana fa fanajana no tokony misy sy ataontsika hoe fitsonjovana zany ny sampiarabelona indrindra fa nao tokantrano fa na ny zazakely ary dia tokony enona izy fa tsy atao sanatria hoe ho biby fampitahorana ny ray aman-dreny zay mahatonga ny ampiara-zon'olombelona hoe tsy manaiky velively zay amin'le hoe kapoka fampijaliana manomboka ao tokantrano katrany amin'ny rehetrarehetra eny ka izay fanabeazana amin'ny tahotra zay tokony esorintsika zay
fa tezaina amin'ny ataontsika hoe fifanajana fifankatiavana moa indrindraindrindra nivon'ny fiarahamonina manomboka tokantrano ka hatrany amin'ny fiarahamonina rehetrarehetrany ao anatin'ny sasiny fepetra manoloana nireo olona navanina zay resaka fanolanan'izay dia nyresaka indrindra makasika ny resaka castration chimique moa zany ny filoha andrajoelina nandritra ny kabary firariany-tso farany nataony ho an'ny vahoaka malagasy na mbola mitaka karazana fikitihana ny code pénal raha makasika an'io na ny hoe fihezan-dalàna famaizana ho anareo mpiaro ny zon'olombelona manahoana miombokevitra amin'ny fahafahana manatanteraka sy ny firosoana amin'izay ve araky ny resantsika teo zava-doza loatra moa zany ty hoe fanolanana ity tena hoe ny avenir ny hoaviny ankizy anankiray na ny vehivavy anankiray no ataontsika hoe simba tanteraka mihitsy satria misy amin'izy ireny tena hoe mifara mamony tena ny sasany tena hoe tsy manana fanantenana ntsona amin'ny fiainana dia zay mazava-dehibe le hoe tsara aloha hoe mijery akaiky an'izay ny filoha satria dia tena hoe mampalahelo no mahazo ny vehivavy ny ankizy indrindraindrindra amin'ity fanolanana ity na izany zany moa ny lalàna moa zany dia misy izy io ataontsika hoe iraisan'izao tontolo zao iraisam-pirenena indrindra fa ny zon'olombelona zay moa zany dia lalàna iraisam-pirenena ka tsy milatsaka avy any an-danitra akory ny lalàna fa ny mpanao lalàna no manao azy tsika manana androm-panjakana tsika manana ny olona mpambolavola fa ho anay mpiariny zon'olombelona kosa dia marina hoe azo dinihana lanina any amin'izany mpanao lalàna zany ary tsy maintsy jerena amin'ilay lalàna fototra na ny constitution satria raha vao mifanohitra koa amin'ny constitution dia tsy lany ary tsy ekena velively moa zany lalàna fa ho anay mpiariny zon'olombelona kosa dia miombokevitra zay hoe tokony saziana mafy fa fatatsika hoe ny zon'olombelona zany moa zany dia tsy azo atao ny ataontsika ohatrany hoe mamono olona na ataontsika hoe mamono tova moa zany dia mamono olona ihany dia hitantsika hoe nisy an'ilay lalàna zay misy amin'ny lalànantsika le hoe voelika ho faty zany fa tsy nampiarina zany le izy teto amin'ny firenena ma firenena kristiana sy maro samihafa ka zay zany le hoe zahay zany moa zany raha vao resaka hoe famonoana dia tsy mety aminay fa mila mijery sazy enjana kokoa zany zay azo atao tsara tsika zao tena anatin'ny fahoriana ny fahantrana dia mila olona tena hoe hiasy ty firenena ity amboly hitrandraka ny rehetrarehetra renatsika mafy zany manao lalana ohatra fotsiny zay nampiariny tamin'ny fotoana androny tamin'ny andron'ny fanjanahantany zay tsitana raha tsy azy le hoe mamboatra lalana vita daholo lalana teto Madagasikara be dehibe ny zavatra hoe sazy izy fa mitondra soa ihany koa ho an'ny firenena satria ka saziana izy nefa tsy hiasa fa lasa vesatra fotsiny ao amin'ny prison ao dia ho anay zany zay tsy dia tena fa azo atao tsara mamadika an'izy ireny ho erim-pamokarana zany fa atao enjana satria tsy mora moa zany hoe anamboatra lalam-by ohatra na ohatr'izay sotra tompo akasitrany ianao raha matoa raha folisitsoa antry ny ala nanaiky ny fanasana nafahana nitondra fanazavana bebe kokoa makasika izay resaka fanolanana sy mandidina azay fanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ho satra amin'ny fanjakana ny ampiena ny tanjo fanananasa eto amin'ny firenena amin'ity taona 420 ity raha tsy misy ny fanovana fomba fiasa sy fametrahana paikady anatin'ny foezaka ho ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly androany efa hita ihany koa fa tsy nahavaolana ny olana ara-tsosialy ny kotolotolotra saingy eo mbola toizany fanjakana io amin'izao fotoan'izao itombo ny tany tsy fanananasa manerana izao tontolo izao amin'ity taona 2020 ity raha ny fampafantarana nataony teo anivony OIT na ny Organisation Internationale du Travail tsy analavitra ny zavatra notenen'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail ny eto Madagasikara ary omafy kokoa raha ny zava-misy ankehitriny no jerena itombo atrandry ny tany tsy fanananasa raha tsy manova paikady ny fitondram-panjakana raha ny fanazavany sekretera jeneraly ny randrana sindikaly androany tsy manalavitra reny ambarany zareo any amin'ny OIT reny zany raha nisika eto Madagasikara satria mbola raha ny programa avoaka ny fanjakana amin'izao tsy ao anatiny hoe foezaka fa mbola mieritreritra lavitra
atonina reny moyen terme na long terme zany reny programme na avoaka ny fanjakana reny ka raha hoan'ny 4 zany masy foezaka de mbola sarosarotra zany hoe anenana ny resaka toana chômage technique eto Madagasikara vao maikara hitombo izy io raha ohatra ka tsy miazakazaka manaroroatra mijery an'lay atao hoe vary mangatsika tamin'ny 3 ny fanjakana retotsika eto Madagasikara. 20 isanjato nisy afaikarany vidim-piainana ary maro ny orinasa nandroaka piasa tamin'ny taona 2024 iny izay mbola hitohy amin'ity taona ity raha ny fanazavana ampin'ny fahatapahan-jiro sy ireo hasakana samihafa. Akoatra izay, manoloana nisy tontolo ny asa eto Madagasikara, nisy nisy fiaonana ny rany tompona andraikitra teo anivon'ny OIT sy ny randrana sindikaly omalitra ny fanazavana. Anany hoe ahoana ny paikady hoan'ny hoavy zany zay misy ny tena nisongadina atao anatin'ny adevitra rehetra zany hoe ahoana inona daholo ny paikady rehetra, inona ny tena maika rehetrenany zany hoe fanatsarana ny fampiroboroboana ny fiarovana ny zoan'ny mpiasa sy fijerena ihany koa izay ambarako foana zany hoe misy vary mangatsika be foana zany teo amin'ny fitondrana teo aloha satria fitondrana vaovao mantsao tapitra le mandadiny tona de hitra mandavao de isan'ny voaresaka atao ihany koa ny momba an'ireo le mpitarika syndicat izay mbola manana olana an'ireo le fanenjehana syndicaliste zany isan'ny voaresaka atao ihany koa ahoana daholo ny paikady rehetra ho entina ho an'ny fiarah-miasa ho anatsarana zany rehetra zany ivoizana n'ilay atao hoe dialogue zay ny tena tsindrena mihitsy zany hoe zavatra rehetra raha ato anatin'ny tontolo ny asa zany ndrina tontolo syndikaly de samy nanaiky daholo zany roto tao anatiny hoe tsisy afa-tsy zay dialogue zay mbetabe zany ny olana miseho fa ao anatina aty amina resaka dialogue zany ny fampiresana raha hoe tontolo ny asa fa akoatran'izay dia manitsakitsaka izay le fahafahana raha syndikaly zay. Akoatra izay, momba ny sosialim-bahoaka izay hanolazay nisy filoham-pirenena fa ho atao lahatra-pahamehana raha ny hita hatreto nisy fanazarana ny malagasy toloram-potsiny sy milahatra etseroa no fa ny masony nisy ampitondra hatramin'izay hakana zahoany ny fahefana ny volana desambra lasa teo ho atranty nisy arandrana sindikaly fepetra izay hita fa tsy naomby nandritra izay 5 taona izay. Nanomboka ny taona 7 natokana ho andron'ireo manam-boninahitra ny 12 janoary hetsika maro no natao ho fanamarian'io andro io ho an'ny androany izay nataon'ireo manam-boninahitra maro manerana ny nosy Christian Diby. Andro iray manantantara tsy aza adinony eo anivon'ny Zandarmariam-pirenena sy ny tafika malagasy ny 12 janoary 1779 dia ny famantarana ny fidiran'ireo 70 voalohany tamin'ny mpianatra manam-boninahitra tao amin'ny akademia militaire tao Antsirabe-Andiany voalohany izay nitondra ny anarana hoe AIN. Araka ny lamina eo anivon'ny Zandarmariam-pirenena sy ny tafika malagasy ny zandra indrindra amin'ireo manam-boninahitra amin'ny tanàna iray no mitondra ny fibaikoana sy ny lanonana manomboka amin'ny 9 maraina. Nitodika manokana tamin'ireo manam-boninahitra ny Flora Joel ka ny araba sy nankahera azy ireo. Ankoatra ireo manam-boninahitra manao hetsika ihany koa ny vadin'izy ireo ka ho an'ny vadin'ny zandary eto Antananarivo ny fitsidiana ireo mpitandro ny filaminana sy ireo zandary toditra fahasalamana teny amin'ny OMI na ny hôpitaly militaire Soavinandriana no natao. Fankalazana ny andro ny manam-boninahitra izay fankalaza ny fahazato taona nisiny teto Madagasikara ihany koa. Ny tily eto Madagasikara retsika samihafa no hanamarian'izany eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina. Ny fanabeazana skoto izay isany amitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ho tonga olombanina andry ny fianakaviana sy ny firenena onona saina. Etsika maro lafo no hanamarina ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara amin'ity taona ity. Isan'izany ny ho tanterana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 17 janoary izao izay ivo ny fankalazan'io. Ito manerana nosy kosa ny fanamariana na eto an-toerana izany na any ampitan-dranomasina. Amin'ity volana janoary ity ohatra dia irosika amin'ny fanokafana n'izay fankalazana ny fahazato taona izay. Isy ihany izay ho tanterahantsika eto Antananarivo sy ny manodidina. Isy ihany koa ireo tanterahana any amin'ireo faritany tily manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Volana febroary dia isy ny fankalazana ny tsingerin-taona izay naterahany Baden-Powell. Dia ny volana marsa dia isy ny colloque anankiray izay ho atao any Frantsa. Amin'ny fotoana io zany dia ikarohana ny tantara sy ny ango-kevitra rehetrarehetra momba ny tily eto Madagasikara. Ny volana avril dia isy ny ataontsika hoe lasy samihafa izay ho tanterahana ny amin'ny isa-paritany. Ny volana may dia isy ny ataontsika hoe fankalazana ny herinandro ny mpanazava sy tily eto Madagasikara.
dia amin'izay fotoan'izay zany a dia isy ny fanehoana ny fahaveloman'ny fikambanana eny anivon'ny fiarahamonina. Any amin'ny volana jona isy ny fahatsiarovana manokana n'ireo rehetra izay nandalo tao anatin'ny fikambanana tily ka mbola velonaina. Dia isy an'ilay fanolorana n'ilay atao hoe ravinala volafotsy a dia faranantsika ny amin'ny 20 ny volana desambra izay tena hoe daty ny orenan'ny tily eto Madagasikara ara-panjakana. Eo zany tena feno 100 taona katroka ny tily. Dia amin'io fotoana io a no amoantsika boky anankiray mirakitra ny tantara ny tily eto Madagasikara tao anatin'izay 100 taona izay. Fanamariana ny 100 taona izay iarahana miasa amin'ny fanjakana sy ireo fikambanana maro samihafa. Ministera miany tanora azy dia ao anatin'izay indrindra ny fiahina ny fikambanan'ny tanora toy ny fikambanan'ny tily eto Madagasikara. Dia ao anatin'izao fankalazana ny 100 taona ny tily eto Madagasikara izao dia manao tanana miara-mandray soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra amin'ny fikambanana io toy ny fikambanana hafa ihany koa ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Dia ao anatin'izay indrindra misy ny fiaraha-miasa na eo amin'ny tolo-kevitra izany na ihany koa ny ara-pitaovana ny endrika rehetra izay mety ahafahan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena manampy sy miay izany fikambanana tanora izany. Ilaina ny fanarahana ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny tontolo misy azy sy ny zava-misy maneran-tany ananana olombanina ho iatrany ny ao anivon'ny foibe tily eto Madagasikara. Ny mampiavaka anazy dia ny voalohany indrindra aloha dia manana toetra izay ataontsika hoe toetra miavaka izy eny anivon'ny fiarahamonina satria eo ny mampitarika. Ny faharoa dia ny fahalalan'ny olona azy koa dia hoe olona mikarataka, olona afaka misedra ny zavatra rehetrarehetra izay lalovana eo amin'ny fiainana ray manontolo. Fa indrindraindrindra dia hoe olona miankina amin'Andriamanitra. Fikambanana namola vola olona ho vavolombelon'i Jesoa Kristy, olom-pirenena vanina ro andro ny fianakaviana ny tily eto Madagasikara. Dia mbola manao an'izay asa izay na dia ohatra ilay ataontsika hoe fahasarotana samihafa izay sitrainy ny firenena, sitrainy ray aman-dreny ihany koa amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Manodidina ny efatralina amin'izao ny mpikambana tily manerana ny Madagasikara raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny foibe tily eto Madagasikara. Maresaka iraisany pirenena nandany fiampanganana ataon'ny Afrika Atsimo nanao génocide Gaza i Israel androany teo anatrehany fitsarana iraisan'ny pirenena fiarovatena no nataon'izy ireo taorian'ny daroka bomba nataony Hamas ny 7 oktobra 2022 lasa teo. Hoy ny fanazavana. Miara-miasa amin'ny Hamas i Afrika Atsimo, hoy ny ministry ny raharaham-bahiny ao Israel. Vonina hiaro-tena hatramin'ny farany ny fanjakana Hebreo taorian'ny fitoriana izay nataon'ny Pretoria izay milaza fa manao génocide ao Gaza izy ireo. Mandiso tanteraka io fanambarany Afrika Atsimo ny Prime Ministra Israeliana. Ho an'ireo fianakaviana akaikin'ireo nalaina ankeriny, laza izy ireo fa tsy fantatra ireo vondrona iraisam-pirenena ny zava-misy ankehitriny, tsy ara-driary ny zavatra miseho sy ny fiampangana hoy ny fanazavana. Samy manana zo anindrim-pitsara avy amin'ny firenena tsirairay avy na Israel na i Afrika Atsimo. Anatin'ireo mpitsara izay miandraikitra ny fitoriana eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena. Nisy ny famelavelana ansary sy horonan-tsary izay nataon'ny Afrika Atsimo nandritra io fitsarana io. Entina ilazana fa tanjon'ny Israel ankehitriny ny animbanany atsasamanila ny vondrona nasionaly palestiniana. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ny dialekty mbola maro ny fandanina hoentina aminao rehefa avy eo isan'izany ny fandanina ankitsipo iarahana amin'ny razana Koto-Marsolin izay mpandrindra nasionala ny vondrona politika amin'ny rahina sy ny solombavam-bahoaka aty Marabe-Ndrina mamy iresahana mahakasika ny fanendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teo sy ny mety ho firafitry ny gouvernemanta ihany koa izay andrasany maro amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny raharaha Varisimba sy ny manodidina an'izay. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ny sampana fampahalalam-baovao mbola manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.